chez Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Mitombo ny fitarenana voaray mikasika ny fomba fiasa mpitondra sy ropikamba ny gouvernemanta indrindra avy amin'ireo syndika samihafa amin'izao fotoana izao. Isan'ny andraisana fitarenana maro ny ministera ny fitsarana. Mananika ny fitapitrisy ariary amin'ny ankabeny ny vola azo ny fanjakana isaky ny kandida. Anatin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanoditsaina izao, vola tsy toko tsy firohany izay mampamidram-panontaniana hoy ireo kandida. 570 ireo zazateraka avy amin'ny fecondation in vitro teto amintsika tao anatin'ny folotaona katroka, nanaovana ivitoeram-pitsaboana tsy miankin'iray ny momba izay, ny fanatanterahana io izay manodidina ny 9 tapitrisy ariary. Tratehaka tao Sonerany Ivongo fatra nalanjorofo maly ny kapiteny sady tompo Lay Sambo, MS Françoise ay tradoza tao Antsiraka Sonerany Ivongo, ny taona 2020 izay nahafatesan'olona mahery ny 80. Any velany nanao fanambarana androany ny Hezbollah au Liban fa izy ireo no ambadiky ny daroka bomba ny sota any Israel. Isan'ireo no kendrena manokana ny toerana misy ireo mpitsongody Israelianina raha ny fanazavana. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba atombo kilasy atombo vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany atony mahazatra matoa ndatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mitombo hatrany ny fitarainana voaray mikasika ny fomba fiasa mpitondra fanjakana sy ireo mpikamba ny gouvernemanta, indrindra avy amin'ireo syndika samihafa misolitena sy mitaky ny zo ary mitondra ny fitarainam-piasa amin'izao fotoana izao. Raha ny teo anivy ny ministera ny fahasalamana sy ny fanabeazana no nandrenesana betsaka izay fitarainana izay teo aloha. Mivadika any amin'ny ministera ny fitsarana izany amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana natao. Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ny nandrenesana fitarainana betsaka mikasika ny fomba fiasan'ny ministra sy ireo tompon'andraikitra ny eo anivy ny ministera ny fahasalamana-bahoaka manoloana ireo olana sedrain'ny paramedy sy ny eo anivy ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika ireo mpampianatra sy ny fandraisana ireo mpiasa-panjakana. Amin'izao fotoana isan'ny nahinona fitarainana betsaka ihany koa ny eo anivy ny fitsarana. Raha ny loharanom-baovao azo tsy misalasala ny tompon'andraikitra mivazavaza amin'ireo mpiara-miasa mametraka ora tsy mifanaraka amin'ny fomba fiasan'izy ireo hatr'izay. Manampitrotraka izany ny fandrahonana ireo mpiara-miasa afindra toerana sy hosoloina rehefa tsy mifanaraka aminy. Isan'ny mampitaraina ireo mpiasa ihany koa ny fepetrano raisina ka nesorina ny vacances judiciaires, fotoana ahafahan'ny mpitsara manokana fotoana ho an'ny fianakaviany. Raha ireo zava-misy ireo ahina ny sy ny fisarantsaina amin'ireo sampana misy eo anivon'ity ministera ity. Tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny tokony fahabezan-tanana anadio sy hanome endrika tsara ny fitsarana iadina amin'ny kolikoly sy ny maro hafa. Ny zava-misy ihany koa izay efa tsy izoviana amin'ny maro intsony manjaka ny kitrano an-trano amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka miteraka ireo olana isan-karazany, miteraka fisehosehoana sy ny maro hafa. Ohatra amin'io kitrano an-trano io ny ministry ny fitsarana izay vadiny mpikambana iray eo anivy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary mpitsara eo anivy ny paky Antananarivo ihany koa ny zanany vavy. Teo ihany koa ny ministry ny asa, ny fampananan'asa, ny asa-panjakana teo aloha sy izay laranampy izay vadiny Dabarsen Nandrianarsedo filohany vao miara-pirenena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana. Fomba fanao izay miteraka fampifangaroana andraikitra ary koa ampitombo hatrany ny trangana kolikoly. Feny
miariary sahady amin'izao fotoana ny vokatra tsy ateraky ny kitrano trano ka izay samy fianakaviana na izay namana akaiky no omena andraikitra na mahazo andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny politika ny kitrano trano izay isan'ny mampilentika ny firenena sy mampahazo vahana ny kolikoly teto amintsika. Toe-javatra izay mety hiteraka fifandirana amin'ny tombotsoa na ilay antsoina hoe conflit d'intérêt ka hanimba ihany koa ny rafitra izay misy. Ary ny tena olana goavana amin'ireny na iza na mpitarika sindika na fikambanana na olom-boafidy ka sendra manatona ireny rafim-panjakana ireny dia heverina ho zavatra hafa mandrakariva. Raha misy tranga ifandraisana amin'ny fitsarana ohatra dia mety ho raisina hoe zavatra hafa izany. Raha misy tranga ifandraisana amin'ny fahasalamana ohatra dia mety ho raisina hoe ho zavatra hafa ihany koa. Tahaka izay ihany koa ny eo anivon'ny fanabeazana, ny eny amin'ny varotra sy ny maro hafa. Tsy hisy ny fampandrosoana hovanina, tsy hisy ny fampandehanan-draharaha ilamina araka ny tokony ho izy raha ny tranga tahaka izany no mitohy eto amintsika. Fa miditra amin'ny fampiasana groupe électrogène le commission électorale de district amin'izao fotoana izao andraisan'ireo antota taratasy firotsahako-vidiana ho an'ireo candidat ben'ny tanàna sy ampanolo-tsaina manoloana ny fahatapahan-jiro. Mametra-panontaniana ihany koa ireo candidat ny amin'ny vola azo ny fanjakana amina candidat iray izay manodidina ny 7 tapitrisa ariary amin'ny ankapobeny. Onona saina. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 2 ora folakandro ny alana teny amin'ny commission électorale du district Ambohidratrimo tsy mbola niverina ny herinaratra. Tsy vao zao io olana io hoy ny tompona andraikitra fa efatra amin'izay ary tsy maintsy nandray fepetra izy ireo ahafahana mandray ireo antota taratasy ireo candidat irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity. Sesisesy aloha fahatapahan-jiro tsy ny androany ihany moa zany fa hatramin'ny efa herinandro zay ordinateur sy ny imprimante efa nanana fanapa-kevitra moa zay mesure andraisinay ny groupe avy ety ihany avy ety atoerana fa ny solika no avy any amin'ny CNFIB. 27 ny isan'ireo nanatitra ny antota taratasy hatramin'ny ny alana teny an-toerana ary misy ireo commune mbola candidat iray. Ho an'ity district nanovana fanadihadiana ity manodidina ny 4 tapitrisa ariary io ny vola lanina prailistra iray ahafahana mirotsaka ho fidiana. Le marobola finalement moa zany ho an'ny teto Ambohidratrimo 400 000 ariary isaky ny sokajinasa ny akamaronay dia mpamboly 100 000 ariary fois 4 400 000 ariary zany zay ny tadiavin'ny olona tsy latsaky ny sivy mahery tato amin'ity ny dossier nateritsika teo zany akoatra ny caution 2 400 000 ariary na 12 millions dia dossier manodididina ny 6 millions d'ariary zany no nanatoto sainay ny dossier napetraka iny sy ny vezivezena rehetrarehetra. Fahatsapana tsy fandrosoan'ny fokotany mihitsy ny fanaovana kilabaoan'ny fokotany satria tsy ampy ny fahefanomenan'ny chef fokotany nefa raha ny attribution anaty voalazan'ny lalàna amin'ny fampandrosoanan'ny fokotany dia manana toerana ngeza be ny chef fokotany kanefa zay tsy voatsy tsy mipetraka. Raha atao ka tsotsotra ho an'ny eto amin'ny district Ambohidratrimo raha ireo candidat 27 ireo izay inona fa mbola hiakatra ny isany vola mitetina 27 tapitrisa ariary araka izany no azon'ny fanjakana amin'ny hevitra sy ny antobola ary mety motra lavitra izany ho an'ireo district misy commune matanjaka sy maro candidat. Vola izay iandrasan'ireo candidat ihany koa ny fanaovana tatitra sy ny tamberina andraikitra noho izany amina miliara maro manerana ny nosy. Ho an'ny mpanao politika natao anliana ireo candidat atahorana indrindra ny avy amin'ny fanoherana ity fampiakarana ny antobola sy ny fanasarotana ny antota taratasy ity voaporofo zao fa ny fanjakana no matahotra fifidianana. Manginginy izy satria izy sy managnola aloha voalohany indrindra ary izy koa sy nieritreritra n'ity fifidianana izy sy tagnano an'io fa teo roitiny amin'ny resaka PDS io satria zany ny fahitako n'ity fanjakana ity mila kisa misy izy zany mba ahafahana zany isiny ny korotana eto raha misy zany ny korotana dia tsy avaty zany amin'ny fanoherana fa avy amin'zareo manosika le vahoaka ikorotana zany ka hoy zanao teo hoe ohatrany tsy taitaitra le fanjakana hitanao zao ohatrany hoe amin'le resaka hoe certificat de nationalité zavatra efa sosikevitra nalefa ny aty amin'ny fanoherana io zany hoe karapanondry fosiny dia afaka anaovana vérification hoe tena malagasy mariny ty olo ty fa ny mampimesy ny mahagaga izy tratran'ny article 42 ndray izy vazaha ndray ny mise contrôler an'le gasy zay andraiandraikitra amin'ny commune zany. Tsy nasakan'ireo candidat ny fanasarotana nataon'ny fanjakana fiarametana manomboketo ny ady amin'ny osika sy ny alabato izay tsy azo ekena itsony na inona endriny ho iatran'ny faneokevitra. Fa tsy mbola nisy candidat vonina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra nametraka ny antota taratasy
filatsaha-kovidina hatramin'ny androany taoriany nandava novaiky ny filatsaha marka ravalomanana trango izay taratry ny fahalemeny ny fanjakana hoy ny mpanao politika fa na izy tompony fahefana aza sahirana amin'olona atokisana amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao Hilarina Zomiainy. Andro iray mialohany fahataperany fepitaona ahafahana mametraka ny antota taratasy filatsaha-kovidina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tsy mbola nisy kandida eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra taoriny ny tsipahany ovaiky ny filatsahany ravalomanana marka. Manaprofo ny fahalemeny ny fitondrana Andry Rajoelina izao hoy ireo mpanao politika. Na izy manam-pahefana aza sahirana amin'ny olona atokisany amin'ny fitantanana Antananarivo. Ninona zany resahana izao zavatra misy izao zany aloha dia taratry ny fahalemeny ilay mpitondra fanjakana satria ilay mpitondra fanjakana mihitsy ngeny tsy mahatoky tena ka lasa sahirana izy amin'ny kandida izay heveriny ho apetraka amin'ireny beomparitany any indrindrandrindra ny eo amin'ny commune urbaine Antananarivo fa dia za ao anatin'izay zany mamerina foana hoe amin'ity fifidianana ity nge azo lazaina hoe mandalo kiondalana tsika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ka fantatra ny politika ny mpitondra fanjakana sy ny tsy fahombiazana. Io tsy fahombiazana sy fahasahirana ny fitondrana ankehitriny momba ny fifidianana hatrany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io no efa isany nanemorana lava ity fifidianana izay efa tokony ho toto-saina tamin'ny taon-dasa ity raha ny fanazavana hatrany. Ny fitondrana nge fantatritsika fa zareo foana aloha zany nanemotra dia fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity izay fantatritsika hoe zavatra efa tokony ho natao tamin'ny taon-dasa izy ity zany fanono ny fahasahirana ny mpitondra fanjakana amin'ny fanolorana ny ho kandidany no natonga an'ilay izy niemotra foana satria ozy aho hoe fantatry ny mpitondra fanjakana tsara mihitsy koa ny zavatra nety sy tsy nety nataony tamin'ny fitantanana ny firenena. Da jerena ihany koa zany tarafina tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo dia azo antoka mihitsy izay ratsy hoe dia efa tena ho apetraka fotsiny ngana hoe anao amboletra fa ozy hoe azo antoka mihitsy ny tsy azahoany ny fitondram-panjakana ny renivohitra Antananarivo. Ny maro anisa amin'izao fotoana no efa resy lahatra amin'ny tsy fahombiazan'ny fitondrana Rajoelina. Tsy maintsy manao ny kajikajy rehetra hitazomana ny fahefana izy ireo anatin'izany. Antony izao fanasarotana sy fiasakatsakana maro samihafa amin'ny fifidianana izao hoy hatrany ny mpanara-baovao. Antony ihany koa tsy ahitana olona hoarotsaka ho an-tanàna Antananarivo renivohitra mandrak'androany. Verenantsika eo ny mahakasika an'izay tontolo ny fifidianan'izay rehefa avy eo fa 570 ireo zaza teraka soma tsara avy amin'ny fécondation in vitro teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona katroka nanaovana ivitoeram-pitsaboana tsy miankin ray ny momba izay. Efa azo lazaina ho taratry ny fandrosoany fitsaboana eto amintsika zany ny tompon'andraikitry ny ivitoeram-pitsaboana saingy mbola sakana ny saran'izay manodidina ny 900 tapitrisa ariary amin'izao fotoana izao. Efa taona maro izay no nisy teto amintsika ny fécondation in vitro. Fomba iray anampina ny mpivady tsy mety mahazo zaza noho ny antony ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fampiraisana ny tsirinaina sy ny atodin'ny vehivavy izay kirakiraina ivelan'ny vatana mba azahoana zaza. Ho an'ny ivon-toeram-pitsaboana tsy miankina iray misehatra momba izany nanomboka ny taona 2014. Dingan-davitra no vitantsika tao anatin'ny 10 taona. Porofon'izany ny zaza teraka soa mansara avy amin'ny fécondation in vitro. Ny zavatra kineny moa zany dia ny hoe hitovy amin'ny centre de fertilité any ivelany fa any amin'izareo zany ny taux de réussite dia manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 40% eo. Dia ny eto amin'ny Severmadio tsy misy fakaiza amin'izay zany misy ny mety misy ny tsy mety azay 50 sy telonjato zay zazakely zay misy ny zazany amin'ireo zany hoe kamanaty dia tsy mijanona eto Madagasikara manomboka manakoako manerana ireo nosy rahavavy ny fahombiazan'ny fécondation in vitro eto amintsika. Lohalaharana ry zareo komorianina izay mandrafitra ny 500 isanjaton'ny mpivady tonga amin'ny roso amin'ny fécondation in vitro raha ho an'ny fitoeram-pitsaboana nanaovana fanadihadiny. Misy ihany koa ny avy amin'ireo firenendehibe izay fantataza amin'ny fahombiazana sy ny fiazakazaky ny fikarohana momba izay. Misy avany Canada zany tonga eto, misy avany Suède koa aza nanandrana tany Allemagne tany izy tsy nety. Dia ny veo izy nandeha tany Barcelone tany amin'ny tena
ataontsika hoe tena raitra be mihitsy zany raha centre de fertilité tsy nety teto amin'ny severmat izy nazo kambatelo raitra ihany ny sain'ny Allemagne ahoana koa zany satria considéré ohatra ny hoe adala mihitsy le izy mivady reo tamvoalohany fa ianareo efa iny izy natiaza tsy mety fa akany Madagasikara izany zavatra azy tsy mbola natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka ankilan'ny fanaovana ny fécondation in vitro eto amintsika na eo aza ny taham-pahombiazana ambony izay manome tsirim-panantenana ireo mpivady manana olana mijanona amin'ny fangataham-panazavana ihany ny fiazakazaka izy ireo eny anivon'ireo ivon-toeram-pitsaboana sakana tsy hirosona lalina kokoa amin'ny fitsaboana ny saran'ny fanaovana ny fécondation in vitro izay manodidina ny 970 tapitrisa ariary mety latsaka be noho izany mety mihoatra an'izany koa azany indray tsy maintsy jerena foana hoe ohatrina ny lantsika teto dia ohatrina miparany olona zany tokony alohany zay amin'ny lafiny anankiray zany zay le laboratoire any ivelany zay tokony andraikitra mombany le milieu ampiasaina misy katetera kely zay io tsy hoe ampiasainao dia tonga dia rehefa mbola ampiasainao dia ampiasainao tsy azo atao ampiasainao indray mandeha dia tonga dia arina nefa vidiny efa 600 € indray sombin'ny aina dimbin'ny aina silakin'ny aina teny ilazan'ny taolo malagasy ny mahazava-dehibe ny zanaka ny tohizan'ny aina izay tsy nataon'ny malagasy hatr'izay sy hatramin'izao ambanin-javatra ka andaniam-bola sy arena raha ny fahamaroan'ireo resy lahatra amin'ny fécondation in vitro na izany azy misy fetra toy ny zava-drehetra ny siansa hoy ny tompona andraikitry ny ivon-toeram-pitsaboana ka misy ny tranga mety ho ambany ny herijika azao ambokatra indrindra ho an'ny vehivavy manana olana ra-piterahana manomboka miroso amin'ny faha-70 taonany ora sy nitsindry azo lena ataon'ireo olom-boafidy sy olom-botendry maro amin'ireo mponina indrindra mivelona amin'ny fitrandrahana renan-kibon-tany eo amin'ny commune ambanivohitra Komadia distrikany Mampikony amin'izao fotoana izao isan'ireo mitondra takaitra manokana ireo mpitrandraka mivondrona anatin'ny Zanak'ibe Marivo Miray izay manao antsoavo ny hijerena akaiky mahakasika ity raharaha ity fanadidiny iray amin'ireo karera fitrandrahana renan-kibon-tany mamelona olona efa nitonany maro ny eo Antsinjorano commune Komadia distrika Mampikony no nitsindry sy ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo olom-boafidy sy olom-botendry sasany izay mikasany ibody ny faritra misy ny karera amin'izao fotoana izao mitsatra ny fitrandrahana ka mitarika fahasahiranana lalina ho an'ireo mponina ny solotenan'ireo mponina mivelona amin'ny fitrandrahana mivondrana ao anatin'ny Zanak'ibe Marivo Miray sy ireo nampindramana ny fahefana ny antoeran'izay efa tonga amin'ny fifandonana amin'izao fotoana izao ka anerana ny tompona andraikitra hijery akaiky ny raharaha tsy zidibema ihany fa ny problème ny Mampikony zany dia zay zavatra tena eto dia marina zany takovana fotsiny zao amin'ny ampiasana tsindrazolena sy fanarotam-pahefana zany zay zany tena iainana eto fa za moa zany tsy dia miditra ny hafa fa za le miaron'le zonay kosa tonga dia hoe ampiasana fanarotam-pahefana zany dia tsindrina fotsiny zao le marina n'le fikamanana anay zany sarotiny zany za amin'le zonay zay zany le tena hitsanganako mba ambelo mba hivoaka le marina amin'ity raharaha ty ankoatra ny fitantanana ny firenena izay efa iarahany rehetra mahita ny zava-misy ny Zanak'ibe Marivo Miray isan'ny manaratsendrika tsy laza ny fitondrana ihany koa ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo olom-boafidy sy olom-botendry maro ny Zanak'ibe Marivo Miray izay manainga ny fitondram-panjakana idiny fotony hijery akaiky ty olana ara-pitrandrahana anatin'ny distrika amin'ny Mampikony ity fa isa mitarika fikorotanana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny fiparitahan'ireo tsaona vaovao diso indrindra ny amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao manoloan'izay indrindra ny antom-pisian'ny hetsika vaovao-tsaika izay karakarain'ny FES sy ny Transparency International ary ny OIF ka isany tanjona ao anatin'izay ny ampianarana ny olom-pirenena ny tsara ho fantatra manoloana izay fitianokoloana ny mitatra ny Antsipriany tsy mijanona amin'ny asa fanaovan-gazety intsony fanaparitana ny vaovao ankehitriny maro amin'ireo olom-pirenena no afaka manaparitika izany anatin'ny fotoana fohy anatin'ny tambazotra ny serasera indrindra ny Facebook izay mahazatra ny malagasy
tsy ireo vaovao rehetra miparitaka no marina sy azo itokisana hoy ny teo anivon'ny FES Madagasikara ny Tsaomiely izay mahatonga korotana sy savorovoro iny amin'ny fiarahamonina. Mahatonga mety atonga korotana eo anivon'ny fiarahamonina ny fanelezana vaovao tsy marina na vaovao nodisoina satria raha nataditsika ohatra zany tamin'ny andro nisian'ny Covid-19 dia betsaka ireo ataontsika hoe vaovao izay tsy voamarina mivezivezy ohatra hoe misotro rano mangotraka io vaksiny io mahatonga an'izao na mahatonga an'izao izay tsy teto amintsika rery moa zany fa erak'izao tontolo izao nisy an'izay fielezana vaovao tsy marina izay nahatonga fahafatesan'olona maro izay nahatonga ihany koa fikorotanana teny anivon'ny fiarahamonina anisan'ny zany reny fa betsaka raha tsika mpikirakira tambajotra tserasera daholo dia fantatritsika fa betsaka ny vaovao izay mivezivezy eny amin'ireny tambajotra tserasera. Tokony ho malina hatrany ary anamafy ny loharaham-baovao hatrany ireo olom-pirenena rehefa mandray vaovao amin'ny tambazotra ny tserasera manoloana izany. Izay indrindra no antom-pisian'ny antsika tahaka izao zany mba entina ampianarana ny olom-pirenena hoe inona tokoa no tokony atao ohatra tsika mpanao gazety ihany dia mila marinina avy aiza ilay vaovao aloha mila fantarinao zany hoe iza no namokatra ity vaovao ity voalohany ndraindray izy efa indimy inenina nisan'ny zara vao tonga eo aminao fa mila fantarinao hatrany apotony hoe iza marina ity olo ity mba ahafahana mijery ny ataontsika hoe crédibilité na ny authenticité an'ilay vaovao zany dia eo ihany koa hoe manahoana satria ankehitriny efa azontsika amboarina amin'ny alalan'ny fitaovana samihafa ny sary na ny sary mihetsika io na ny sary tsotra zany reny ihany koa dia efa misy fomba ankehitriny ahafahantsika mamantatra hoe ty sary ty efa nikitihana. Ho fanentanana ireo olom-pirenena manoloana ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina nanodisoana io araka izany mitondro saina etsy amin'ny Cité de Culture Antaninarenina ny hetsika vaovao tchèque mandritra ny 5 andro. Tanjona amin'ny hetsika ny fanentanana sy fampafantarana ireo olom-pirenena mikasika ny voka-dratsy ny fiparitahan'ny vaovao nodisoina eny amin'ny fiarahamonina fampiratiana sary fanehoana izay raha miasa amin'ny FES Madagascar sy Transparency International ary ny Organisation Internationale de la Francophonie. Kono entina misento vetivety ao anaty dokafohy aza misaraka aminay ary. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroty fa promo be mividiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artiste malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao téléchargeo aingana ny appli dia tsindrio ny /11 étoile 6 dièse. Bonne nouvelle! La promotion continue avec Canal+. Jusqu'au 30 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+, pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. Rejoignez les universités membres de Gate Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan. Plusieurs filières au choix. Génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor.
Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1. Un an à Madagascar et un an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant Madagascar compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 3 arivo ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 10 arivo ariary ny kely ary 4 arivo ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonique. Mamena ny arabatra ny tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity. Ahina isy ambadika politika ny fisamborana ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna teo aloha izay voasambotra tao an-trano ny 7 septambra lasa teo ny fianakaviany. Ny tenan'izay voasaringotra amin'ireo raharaha fakanan-keriny tao amin'ny distrika ny tsara tanàna sy ireo distrika. Malaza amin'izay resaka fakanan-kerin'izay ity solombavam-bahoaka teo aloha ity izay hiakatra fampanoavana raha ampitso araka ny fanazavana. Fifandrifian-javatra ve tamin'ny andro nandrotsahany ny vadiny ny antota taratasy filatsako-vidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterana ny 1 desambra ho avy izao io no nosambory ny mpitandro filaminana tao ny tokantrano tao Breville ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna teo aloha raha tsy manosika Alexandre na i député Zozo raha nambaira n'ireo fianakaviany. Ankoatra azy, nosamborina ihany koa ny zokin'ilay izay ben'ny tanàna tao tsara tanàna teo aloha rehefa avy nanatitra ny antota taratasy filatsako-vidiana ihany koa teo anivy no vaika tao tsara tanàna. Tranga izay mampanany amin'ny mety sy ny élimination politique no izy tsy misy porofo sy fijoroana vavolombelona raha ny fitarainana. Sa mijoro izahay fa tondro molitra sy fanosora-potaka ary fankalana tsotra izao no mahazo azy. Ny aya zany mamako ilatsaka maire fadin'ny député teo aloha zany dia natonga ny eritreritra n'izany maraina ny dépôt de candidature ny taratasy zany nitafiditra tany tsara tanàna dia ariva izy nalaina tao an-trano tsy fantatra hoe inona ny antony fa tonga tia Tananarivo no miresaka. Tsisy mijoro vavolombelona mihitsy zany amin'io zavatra io fa resaka politika mihitsy zany le izy tsy misy candidat tianao candidat ao dia tsy tafiditra dia izy no nandatsaka an'io dia tamin'ny fotoana io zay vao misy an'io zavatra io dia le rahalahy koa ohatra zay zany nanatitra amin'le dépôt de candidaturany tatsara tanàna eo Breville nefa izy nandritra an'izay tsisy ny fisamborana azy misy gendarme misy miaramila Breville hatramin'izay tsisy nikitiana izy nanatitra an'le dossier candidature izy any tsara tanàna misamborona. Malony izany manao antsoava amin'ireo tompony andraikitra mahefa hijery akaiky ny raharaha ka hitsara izany araka ny fahamarinana ny fianakaviany député Zozo.
I député Zozo izay tsy ivina fa hiakatra fampanoavana rahampitso miaraka amin'ireo efatra amin'ny rahalahy niaraka voasambotra niaraka taminy ahitana ny mpiambina azy ireo mondatera ny vadiny miisa roa ny rahalainy izay be ny tanàna ny sara tanàna teo aloha ary isan'ny latsaka hovidiana amin'ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ity. Fatrateaka Tosony Ranivongo faritra Nalanjorofo Malagna kapiteny sady tompon'ilay sambo MS Francia izay tradoza tao Antsiraka Sony Ranivongo ny 20 Desambra taona 2022 izay nafatesana olona maheriny 20 naharitra ny taonany maro ny fikarohana sy ny fisamborana azy ka izao trateaka izao no novelam-pandrika nataony hampitandro ny filaminana Henri Florian. Taona sy volana maromaro aty aorina trateaka ny zandarmierim-pirenena Omaly fa 14 ny volana septambra tao Sony Ranivongo faritra Analanjorofo i Franck Antonio Norbert izay tompon'ilay sambo MS François 3 no sady mpanamory ity sambo ity izay tradoza teo anelanelany faridranomasiny Antsiraka sy Sony Ranivongo ny andro ny 20 ny volana desambra taona 2024 olona mahery ny 20 no namony ainy raha ny aradita amin'ity sambo ity tamin'izany fotoana izany ka nitsoka sy nanaovana fikarohana ity kapiteny ny sambo ity taorian'izay taona 2024 hita ilay kapiteny ny sambo MS François tradoza tao Antsiraka Sony Ranivongo ity farany izay niokarohana fatratra nanomboka nitrangany ity loza ity ka tsy tratra raha tsy amin'izao fotoana izao. Rehefa nisy zay trangana accident zay dia tsy hita moa le commandant sambo nandositra ary nifampitadiavana nandefa ny AV de recherche trezateza zay eran'ny Madagasikara zay fikarohana ny olona zay navandoza io tsy iza moa zany fa i Franck Antonio Norbert zay antsonany anarana hoe Franck no fiantsonana azy io ka rehefa nandeha ny fikarohana zay nahazo loharanobavony gendarmerie Tosony Ranivongo tamin'ny olona tsara sitrapoa dia nisy ny fatratrarana ananjy zay teo amin'ny bazary ny Tatsa en Fokotany Ambinany commune district ny Sony Ranivongo androany 24 septambra tamin'ny 9 maraina no natratrarana azy zay hita fa tsy nieritreritra tsony izy fa hoe mbola ikarohana satria mieritreritra ngamby izy efa vita ny zavatra iny. Fisian'ny loza izay namoizana ain'olona maro izay naradita amin'ilay sambo MS Francia izay tradoza tao Antsiraka Sony Ranivongo no nanenjehana azy tsy ivina fa nametraka tantara ratsy ho an'ny malagasy indrindra fa ny distrika ny Sony Ranivongo ity tranga tamin'ny faraparany taona 2024 ity. Iverenantsika ny tontolo ny fividianana fa hiazo any Mahajanga vetivetsika isan'ireo kandida voalohany tonga nanatitra ny antota taratasy firotsahako-vidiana be ny tanàna ny Mahajanga voalohany Omaly tolakandro Rivo Rakotovao avy amin'ny vovonana Firaisakina ny tenan'izay nanamafy fa ny famondronana ny hery no isan'ny mitondra fampandrosoana ho any Mahajanga. Anja Robert Kolo Mahajanga no mitatitra ny antsiprian'izay. Mifanome tanana anambarana ny hery ho fampandrosoana ny tanànan'ny Mahajanga no nanosika ny Rivo Rakotovao sy ireo mpiaradia aminy ao anatin'ny vovonana Firaisakina irotsaka fidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Isan'ireo kandida voalohany tonga nanatitra ny antota taratasy ny teny amin'ny OVEC Omaly tolakandro i Rivo Rakotovao isy ireo mpiaradia aminy. Rehefa mirahina dia mavita zavatra tsaratsara kokoa. Mavita ao anatin'ny ataoko hoe fifampitokisana ny fiarahamientana ho tombotsoany Mahajanga. Fanometanana zay rehetra ireo ho fampandrosoana ny Mahajanga. Samy manana ny antoko politika ny zahay, mety samy manana ny hevitra tany lolotany fa rehefa niresaka zay nandritry ny herinandro avelonay mandeha niresaka ny mpanapa-kevitra tany Antananarivo amin'ny politika ataoko hoe ny démarche stratégique hitondrana ny hiatrehany fanoherana ny fifidianana dia nanapa-kevitra zay taty Mahajanga ny rahina ary nanokatra varavarana ihany koa amin'ireo lafa satria tazanareo amin'ny conseiller mbola misy tseto moa izy niany fa misy miasa tazanareo ao fa tsy voatery le anaky 5 fotsiny tao fa misy andreo lafa natolotry ny fiarahamoniny firenena ny fikambanana ara-drazana ny fikambanana ara-pinoana satria zany rehetra zany ny hery velona anday atsika any fampandrosoana fa metanana atsika ao amin'ny fampandrosoana Mahajanga. Mbola betsaka ny asa miandry
dingana lehibe iray maneho ny fahavononana iny no vita raha ny fanazavana hatrany ary fitiavana ny mahajanga no nampivondrona azy ireo toy izao. Ny vory zay une semaine mapakevitra niara tsy forcé fa fitiavana mahajanga ty garana aza mivola mihitsy io fa latsabaty tavela fady mivola zay miasa alohatsika asantsika mandresy lahatra vahoaka tsika tsy manao barofo tsika tsy manao forcé fa mandresy lahatra sily tandazana iraisana tsy tsara malagasy miady faharoan'izay tena asa ataotsika dia mampirisika n'olo andeha hifidy vonina sisa ijoro amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny mahajanga irivo rakotovao izy ireo mpanolontsaina miaradia aminy avy ao amin'ny vovonana firaisakina tafapetraka ny tolakandro ny talata 4 ny volana septambra teny amin'ny Ovek araka izany ny antota taratasy firotsakofidiny ho ben'ny tanàna sy mpanolontsainan'izy ireo ao anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Fa vehivavy anitokana kandida nrotsaka ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Mahajanga voalohany ramatoa Tongandrina Velomary Zafiarinefo hatramin'ny androany antenan'izay nirotsaka amin'ny vondrony tsy miankina namala ny fangatahana izay nataony teo anivony VMM manany vahoaka ny Mahajanga miray amin'ny fanohizana ny asa ho fampandrosonany Mahajanga. Anja Robert Kolomahajanga. Tafapetraka soamantsara ny maraina teo teny amin'ny Ovek ny antota taratasy sy firotsakofidiny ho kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany amin'ireo lisitra mandrafitra ny ramatoa Tonganirina Zafiarinefo Velomary avy amin'ny vondrona mahaleoteny na indépendant no nirotsahany. Eto dia misaotra ny mpiara-miasa akaiky rehetrarehetra niara-ny sala tamin'ny fanatotosana ny antota taratasy rehetrarehetra ary manentana antsika ihany koa fa ho avy ny asa ao anatin'izay campagne électorale izay. Eto moa dia tiako tsindrina ny vahoaka ny Mahajanga miray anisan'ireo vondron'olona sy ny association izay nangataka n'izay firotsakofidina izay fa amin'ny vondrona mahaleotena kosa no nanaovana an'izay filatsahana izay. Tanteraka araka izany ny fangatahany VMM tamin'ny ramatoa Tonganirina Velomary. Ny azony ambara dia sitraka matory ary faly ny fikambanana ny mpiara-mikambana ary eto dia manamafy ny mpiara-mikambana sy zay te hiara ikambana fa ny valy ny fangatahtsika dia voninantsika zany amin'ny fifaninanana masina ho an'ny firenentsika satria sisy verenjo eto zo feno zo fototra ny fandraisana anjara indrindrandrindra ny filasako fidina amin'ny fifidianana zay voafaritsy ny lalam-panorenantsika. Ho anareo antenne rehetrarehetra sy ny vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra izay nanam-panirina ilatsahany Madame Tonganirina avy izy io vonina izy io nilatsaka izy niany natao marandray misandratrandro mihitsy raha ty azahoagnany tsara dikan'izay amintsika agny tavela fa ny anazy ny fahavononana fa aminazy miomana atsika maiondraka sorta jiaby famplasiny godasy fa voafatotra matsy tavela. I ramatoa Tonganirina Zafiarinefo Velomary araka izany no kandidat tokana vehivavy sa ifaninana ho ben'ny tanàna ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany amin'ity fifidianana ity. Fantovaka nakaratra no nandray ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny farmasianina izay aritra mandritra ny 3 andro amin'ity taona 2024 ity. Nandritra ny fankalazana ihany koa nanaovany filohany ho lavitry ny farmasianina eto Madagasikara Antsoavo ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony andraisana fepetra mahakasika ireo mpivarotra fanafody antsokosoko izay loza amin'ny tantao ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Vakinakaratra nandray fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany amin'ny farmasianina eto Madagasikara androany alarobia 5 ny volana septambra 2024 izay natao teto manoloana ny kianja fahaleovan-tena teto Antsirabe. Farmasianina miatrika amin'ny fahasalamana maneran-tany io loha hevitra izay noentina nankalazana tamin'ity andro iraisam-pirenena ity. Manana ny andraikitra lehibe sasany ny farmasianina eo amin'ny sehatra fahasalamam-bahoaka hoy ny lehibe ny farmasianina eto Madagasikara ary anisan'izany ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana azo antoka ny fanafody ary tsy mijanona fitsinjarana fanafody ihany ny asan'ny farmasianina fa mivoatra hatrany ary mandray anjara feno ihany koa eo amin'ny lafa fampirobobona ny ara-toe-karena eto amin'ny firenena. Ombinatoka azo antoka amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny farmasianina misy fiatraikany
ara-toekarena sy ara-tsiosialy ny fanatanterahana tsara ny asany raha tsy laza fa tsy ny famoronana asa maro mandray anjara lehibe amin'ny fitombon'ny toekarena izy ireo amin'izany. Loza mahafahasalamam-bahoaka ny fivarotana fanafody antsokosoko ary anaovana antsoavatrany hoy ny filohan'ny olafitry ny farmasianina amin'ireo mpitondra fanjakana ny tokony isy ny fandraisana draikitra feno amin'ny fanenjehana azy ireny. Eo ihany koa mahakasika ireo dépôt de médicament tsy ara-dalàna noho ny tsy fahampian'ny farmasianina eto Madagasikara. Raha tena tiana hoe hivoatra zany le fahasalamana amin'ny resaka fanafody tsy ara-dalàna dia tokony makany ny tokony ho izy hoe mba misy manam-pahefana zany mandray an'ilay andraikitra. Pharmacie eto Madagasikara zao amin'ny 300 eo raha norme internationale mbola lavitra be tsika. Mahatonga an'izay tsy ampy ny farmasianina. Izay tsy fahampian'ny farmasianina izay moa no mahatonga an'ilay hoe nisy le dépôt de médicament. Le dépôt de médicament any amin'ny toerana tsisy pharmacie tsisy olana mihitsy fa mifameno, tokony mifameno zany izay. Fa ny olana misy indraindray dia fisian'ireo dépôt de médicament tsy ara-dalàna na tsy manara-dalàna. Satria raha tsy ara-dalàna ilay izy izay mantsy zava-misy. Izay manana lalàna feanay mafimafy neny farmasianina. Anefa ny mahitsy izay mahatsapa fa ansehitry ny dépôt de médicament ohatra ny malaladalaka kokoa zany le izy. Dia izay le tena mba angatahanay zany mba hoe isy ny fitsonjovana amin'ny fahasalamam-bahoaka mantsy zany rehetrarehetra zany. Aritra telo andro ity fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny farmasianina izay atao eto amin'ny renivohitra ny faritry Vakinakaratra ity izay ahitana hetsika maro toy ny fitiliana sy ny fizahana ara-pahasalamana maimaimpona ary ny fizarana fanafody. Nisy ihany koa fanomezana tolo-tanana sy fanampiana ra-pitaovana ho amin'ny fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka aty toerana avy amin'ireo fianakaviam-beny farmasianina eto Madagasikara. Faloka maro no zaraina amin'ireo izay tsara vitana mandray anjara amin'ny lalao karakarainy ny salon de l'auto andiany fa 420 izay atao etsy amin'ny CCI Vato. Loka goavana amin'izany ny fiara vaovao avy amin'ny concessionnaire amin'ny fisariany izay atao mandritra ny salon de l'auto ny 3 ny volana oktobra ho avy izao fitianokolona. Itoy amin'ny ity andiany fa 420 ny salon de l'auto izay ho tanterahina etsy amin'ny CCI Vato ity. Ny lalao atsapaka zahoana fiara raitra vaovao, lalao izay karakarain'ny JICAM na ny groupement des concessionnaires automobiles Madagascar iaraha miasa amin'ny Telma amin'ny alalan'ny SMS amin'ny sarany arivo ariary. Ny fomba fandraisana anjara dia ny fandefasana ny salon auto mitambatra miampy ny anarana feno alefa SMS amin'ny laharana 034 34 00 777 izay SMS alefantsika izay dia amin'ny vidiny arivo ariary efa mandeha ny lalao amin'izao tsika amin'ny resaka izao ary hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra ny fandraisana anjara. Ny tirage au sort dia atao eny amin'ny CCI Vato mandritra ny salon de l'auto ary ny mpandresy dia omena ny lokany ao aorianan'izany tirage au sort izany. Mariana etona fa ny lalao dia iarana miasa amin'ny société d'exploitation de la loterie ny SEL ary eo ambany fiahihany sy fanaraha-masiny police des jeux. Ankoatra izay fiara vaovao izay afaka safidiana amin'ireo concessionnaire mpikambana ao amin'ny ivon'ny JICAM izay ihany koa. Loka maro no hozaraina iarana amin'ny Telma raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'izay ihany koa dia efa misy ny jeu SMS izay Telma mpanohana ara-teknika eo amin'ny fikarakarana izany. Tsotra satria io moa mazava loatra efa voalazana manaratra teo hoe tsy maintsy numéro Telma izay vao afaka ny manao an'ity lalao ity. Efa betsaka izy ao no tonga dia manasanareo hatrany andray anjara satria arivo ariary fotsiny nefa tomobila goavana no azo. Ao anatin'izany koa misy ny scooter, ao anatin'izany koa moa Telma dia mandray anjara ny telefôna izay mirary izy io tsy ho teneniko dian'izao fa hitanareo inona tokoa le loka. Iviny anomboka ny 10 hatramin'ny 17 oktobra ho avy izao ny andiany fa 420 ny salon de l'auto 420 ity. Orinasa mpivarotra fiara manodidina ny 10 no tonga ampiranty ireo fiara vaovao ikafarany ho an'ireo mpanjifa eto an-toerana. Isan'ny anamarika ny hetsika ny fampafantarana ireo karazana fiara elektrika izay manaraka ny fenitra amin'ny fikajiana ny tontolo iainany. Maresaka iraisa-pirenena vetivety nanao fanambarana androany ny Hezbollah tao Liban
fa izy ireo no ambadiky ny daroka bomba niseho tany Israel. Mivoatra nandritra izay fa maro ny faritra no kendrena manokana ary isan'izany lo toerana misy ireo mpitsongodi Israeliana any an-toerana dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety n'aiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.